Fa amin'izao fotoan'izao kosa dia mbola tena ampiasaina ny azia na dia ohatra ny fivoaran'ny teknôlôjia ny azia ihany koa no andraketana hitantara ny firenena na ny olona iray manatantara eto amin'ny firenena ho fankalazana ary ny fahazatoanan'i Georges Andriamanantena Nahirado dia namoaka azia amin'ny anaran'ny paositra malagasy omaly no nampahafantarana izany. Coach Christelle, chaque malay. Adienina ray mitondra ny anarana hoe Andriamanantena ho fahatsiarovana ny Andriamanantena Georges Nahirado ary ny adidy mihafa mampiseho ireo sokatra tsy fahita raha tsy eto Madagasikara no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly. Tsy azo ampiasaina ny adi vaovao raha tsy misy ny lanonana ofisialy fampahafantarana toy izao hoy ny tale jeneralin'ny Paoma. Ho anay paositra malagasy ny fotoana sahala amin'izao sady amoaka kambana no avoakantsika androany. Timbre anankiroa vaovao samihafa no avoakantsika eto androany. Ary tsy vitany hoe timbre fa timbre fotsiny amin'izao fa timbre mitondra zavatra le thème le izy mihitsy no thème misy valeur ngeda. 2 ariary amin'izao fotoana izao ny sarany adi andefasana taratasy manerana Madagasikara. Isan'ny zavatra tsy ho leflazy izy ireny na eo ary ny fivoaran'ny teknôlôjia satria mbola maro ireo olona fandefa taratasy amin'izao fotoana izao ary isan'ny mampidibola ao amin'ny paositra malagasy ny adi. Io zany mety hoe raha ohatra zao tamin'ny andron'ny Covid ireny tsika niakatra be satria tsy afaka mivoaka ny olona tsy afaka manino izy ity manao mandefa taratasy dia ny beta be ny taratasy azafady nalefa tamin'ny paositra malagasy fa raha moyenne zany amin'ny amin'ny adi ataon'ny paositra malagasy Madagasikara. Donc zay zany tsika no manao an'ny fahazato taona nampiarahan'ny Rado ty taona 2020 sy 2020 ity efa 5 taona izy zay no lasa nandao antsika dia rarany sisiny tokoa ny anaovantsika an'izao souvenir nataontsika mémoire ho an'ny Rado zao satria mety efa maro amintsika eto Madagasikara indrindrindrindra ireo tanora izay mety tsy dia mahalala n'izany nataon'ny Rado zany nefa izy nalana andraikitra teto amin'ny firenena niasa tamin'ny ministéran'ny culture révolutionnaire moa tamin'izany andro zany 12 taona izy raha tsy diso avy dia nefa ihany koa nitondra betabe tamin'ny sehatra ny fanaovan-gazety fantatrareo ihany koa amin'izany fa ny aty aoriana zany ny tanora malagasy misy tsy mahalala an'izany hoe Rado zany aparany amin'ny anarany ka dia eto nanaovantsika an'le fanaovana an'le adia ahafahan'ny tanora malagasy fa tsy ny tanora ihany fa na dia ireo zokony ihany koa fa mahatsiaro an'izany izany Rado zany. Fiaraha-miasa tamin'ny fianakavian'ny Rado no nahafahana namoaka ity adi Andriamanantena ity ary fiaraha-miasa tamin'ny tsa no namoahana ireo adi misy sarina sokatra.